Igreja Mandale, Tenin'Andriamanitra isika. Ny tenin'Andriamanitra izay voakintsika androany dia arak'izay voalaza ao amin'ny perikopa manerana ny fikambanana apokalipsy maneran-tany. Zakaria 9:9 hatramin'ny 9. Ny soramandry eo ambadika eo amin'ny 7 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. 9 ny fanontaniana ny avy any Betela, ny amin'ny any fifadiana ary filazana ny loza amelezan'i Jehova ny olona sy ny mbola hita iny azy indray. Zakaria 9:1 hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga ny tenin'i Jehova tompony maro nanao hoe, izao no lazain'i Jehova tompony maro, sary-piaro dia sary-piaro any zinao, eny sary-piaro azy amin'ny fahatezerana mafy aho. Izao no lazain'i Jehova, efa tafaverina eto zinao ka onona eo fony Jerosalema. Ary Jerosalema dia tao hoe tanàna amin'ny fahamarinana. Ary ny tendrombohitra Jehova tompony maro dia tao hoe tendrombohitra masina.
izao no lazainy Jehova tompony maro. Mbola isina hiantitra sy vavy antitra hipetraka eny an-dalambe ny Jerosalema. Samy tena miteny any an-tanany isan'olona noho ny fanterany. Ary eny an-dalambe na tanàna dia ho feno ankizy lahy madinika sy ankizy vavy madinika mila rao eny an-dalambe. Izao no lazainy Jehova tompony maro. Raha magaga izany eo maso sisa amin'ity firenena ity amin'izany andro zany, moa gaga eo maso koa va hoy Jehova tompony maro. Izao no lazainy Jehova tompony maro. Ino ro hamonjy ny oloko avy any amin'ny tany Atsinanana sy amin'ny tany Andriafanao. Ary hitondra azy aho ka onona any Jerosalema izy. Dia oloko izy ary izao kosa ho Andriamanina amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Raha masonao manamasinana ny fahamarinana fa ny tenao fahamarinana. Manitra raha eo misotranao noho ny fitiavana, misaotra ny famirapozy nomenao anay. Tantaranao ny fiainanay nandritry ny herinandro iny indray ka natratraranay ity sabata ity. Ahafahanay miantso ny anaranao midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao. Misaotra ko Tompo noho ny fitahiana sy ny fanambinana nomenao anay nandritry ny herinandro. Ka nahafahanay natanteraka ny baikonao manao hoe aoka tsy misy iseho foana natreko tsy mitondra fanatitra ny olona. Voaka ny olona samy mitondra arak'izay zakany avy, araka ny fitahiana sy ny fanambinana nomen'Andriamanitra azy. Ka dia entinareo ny fanatitra sy ny fahafolokarelondra ny firaketako mba asikaninao. Ka izaho toetra amin'izany raha tsy ovako ny varavaran'ny lanitra no tsako fitehina fiainam-beako anareo. Hoy ianao Jehova tompony maro. Asiko teny mafy ny valala ho ianao ka tsy animba ny vokatranareo tsony ka dia avandro ny voalompokareo. Hoy ianao Jehova tompony maro. Anareo dia ataon'ny firenena rehetra hoe tany mahafinaritra sy sambatra. Hoy ianao Jehova tompony maro. Misaotra raha eo fa raha tsy nitahinao sy nambinonao tokoa moa zay, inona no azonay entinay tao anatrehanao? Mitondra bavaka Tompo ny voakanao zay tsy manandray fitahiana. Tao ny angarany vitana asa noho ny fahotanay ve sa ny helokay, ny anton'izany sa fitsapahana sa fizahan-toetra, ka tsy manandray ninonina zay ka tsy mananaka tolotra. Ka raha tsy nananaka tolotra zay Tompo, dia tsy nivola makarena ihany no tolotra eo anao fa ny tenanay mihitsy no tolotra efanatitra ao anao. Raisona dia tsy mendrika azy izay, dia mba ambeno zay miterinandro vaovao ity indray mba ahafahanay mitondra amin'ny mpifaliana ao anao. Dia mitenena ary Jehova ao amin'ny alalan'ny fananao masina, amin'ny vaky temy mipirikopa izay mivakiana tao fa mihaino indray ny fiangonana. Ny anaran'i Jesosy Kristy maty nitevina nitsangana araka ny sotra masina ao angatana zay. Ho azy ny dera sy ny voninahitra anao. Alleluia. Amen. Abodratrimo somanandray paroasy ny androany sabata eo anantsika indray. Faly miarabantsika rehetra zany paroasy ny Ambohidratrimo eto somanandray no mivoaka indray ny afatra manerana Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina. Efa niresaka n'io afatry ny mpaminany Zakaria io tsika eto anatin'ny perikopa antsika fa andeha ho raisitsika ny afatra tiana pitaina. Zakaria toko voalohany dia toko fahavalo dia ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga ny tenin'ny Jehova tompony maro nanao hoe izao no lazain'ny Jehova tompony maro. Sary-piaro dia sary-piaro amin'ny ziona, eny sary-piaro azy amin'ny fahatezerana mafy aho. Izao no lazain'ny Jehova efa tafaverina eto izona ka onona eto afovoan'i Jerosalema. Ary Jerosalema dia atao hoe tanànan'Andriamanitra ary ny tendrombohitra Jehova tompony maro dia atao hoe tendrombohitra masina. Amen. Efa tafaverina izy hozy izy Jehova eto zoina ka onona eto afovoan'ny Jerosalema. Raisitsika ilay izy mainga tokantrano. Ny tokantranonao io natao hoe Jerosalemanao aloha. Amen. Dia mitatra indray avy ao tokantrano makany am-piangonana. Ny fiangonana indray natao hoe Jerosalema. Vita zany dia ny firenen'Andriamanitra no natao hoe Jerosalema. Ka ny firenentsika malagasy ity koa tonga amin'izay toeran'ny Jerosalema zay koa raha ny lafiny ara-panahiny no jerevana. Amen. Inona nefa ny zavatra nitranga amin'ny tantaran'ny Jerosalema raha raisitsika kely. Rava ny tanànan'i Jerosalema noho ny fahotana nataon'ny mpitondra fanjakana sy ny mpanjaka rehetra tao, verina dia nanompo sampy, nanompo any bala.
nitezitra Jehova dia nifaiziny. Nanefa ny Babilonianina nandrava ny tanàna na nandevo azy namono ny mpanjaka rehetrarehetra. Rehefa tsy nino ny teny lazain'ny Jeremia mpaminany ireo mpanjaka ireo, tsy nino nambarany, tsy nino ny toromarika rehetra. Maty tany Babilôna ny mpanjaka, novonoiny atao maso ny mpanjaka ny zanany rehetra, ny olo-mpanjakana atao amin'ny lapa rehetrarehetra novonoiny atao maso ny mpanjaka. Rehefa avy eo ny mpanjaka ny Jerosalema nompitsirona ny masony dia nalefa tany am-ponja dia maty tao am-ponja tao, satria tsy nieniny le lazain'ny Jeremia mpaminany, niafatra lazain'ny Jeremia mpaminany. Dia babo any Babilôna ny zanak'Israely. Izy babo any no miteny amin'ny mpaminany ndray Jehova amin'ny zanak'Israely hoe tsy maintsy hiverina any Jerosalema ianareo, tsy maintsy hiverina any ianareo, fefa reko ny fitarenanareo. Zany hoe le taranaka teo aloha zany efa maty daholo reny, efa niala avy any Jerosalema babo tany Babilôna reny, efa le taranaka ty arina efa nelehibe daholo indray no nitaraina amin'ny fahababona zany. Maintsy hiverina any ianareo. Dia izay nampatonga nyty ilay afatra atao amin'ny hoe Zakaria toko fahavalo ty ny andininy faefatra ka hatramin'ny fahafito le manao hoe izao no lazain'i Jehovah tompony maro, mbola isy lahy antitra sy vavy antitra hipetraka eny an-dalamben'i Jerosalema, samy tena miteny eny an-tanana isan'olona no ny fahaterany. Ary eny an-dalambe any an-tanàna dia ho feno ankizy lahy madinika sy ankizy vavy madinika milalao eny an-dalambe, zay tsy nisy zany fefa rava ny tanàna. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro, raha mahagagy zany eo maso ny sisa amin'ity firenena ity amin'izany andro zany, moa mahagagy io maso kova ho Jehovah tompony maro hoe agagy ny zanak'Israely. Ahoana no atateraka an'izany? Firenena Babilôniana matanjaka be ty, io no manandevo antsika. Efa ty amin'ny Mediana sy Persiana zao mbola andevotsika, mbola tsy afa. Ka ahoana ny ahafahana amin'izao fanandevozana zao hoe mbola hiverina ny Jerosalema dia mbola isy lahantitra hipetraka ao tanàna rehefa rava efa midorana, ianao andevo, aiza ny ahafahana amin'izany? Zava-magaka raha zany ny zavatra hitranga. Aminareo ny laza magaka anareo zisiko zany tsy havitan'izany ho sisy Jehova, fa mbola ho hitanareo zany. Andininy fafito zao no lazain'i Jehova tompony maro, indra monjy ny olo-ka avy any amin'ny tany ato tsy nanana sy any amin'ny tany andrefana ary hitondra azy aho ka honona ny Jerosalema izy, dia oloko izy ary za kosa ho andriamaniny amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiny. Amen. Raha mihaino zany ianao dia ataova amin'ny toeran'ny olona manana problème tsy mahita vahaolana mihitsy, hoe tena zao positionko zao toerana misy azy zao dia tsy ahitako vahaolana mihitsy, aiza ny hitako asa amelomana vady aman-janako, fa raha zao toerako zao dia za ny taona efa melehibe, efa miantitra, ny asa tsisy, ny velomana tsisy. Ty problème mahazo amin'ity olona miady amiko amin'ny taniko ty dia raha nitanjaka ny rehetra dia tsisy ery andreseko an'io. Raha zao toerana misy mifantrako sisisa zao dia aiza mba havitako trano zany, aiza mba hananako fiarakodia zany, aiza mba hitako volan'ny mpihinana san'Andriamanitra. Raha zao problème ato amin'ny tokantrano ty hita hoe tsisy vahaolana tsony ty, fa tsy maintsy ravitina isina za dia tsy mananteny ininona tsony an'ity, tsisy fanantenana intsony. Zava-magaka raha zany ho afaka amin'ity. Dia izay mihitsy le teny fampanentanana nomeny Jehova hoe mahagaga aminareo zany hoe nareo, ka hoana tsy ho mahagaga amiko koa, fa za no aninona an'izany ozy izy, za no anao an'izany, mbola hiverina eto amin'ity tanàna ty aho. Zany hoe hitoerana misy anao sy problème misy anao io zany dia tsy maintsy hiva io fa mbola hiverina tamin'ny toerana tsy misino amin'ny problème io. Tavamainina mafy. Amen. Zakaria toko voalohany andininy fafito misy hoe fahitana voalohany ny amin'ny mpitaingin-tsoavaly eny amin'ny rivotra. Ny amin'ny mpitaingin-tsoavaly eny amin'ny rivotra, zay ny lohateny amin'ny andininy fafito Zakaria toko voalohany. Rehefa samy nahitatsika ovaka itsika manomboka ny andininy 12 le izy. Ary ilay anjelin'i Jehova namaly hoe Jehova tompony maro, mandra-poviana no tsy amin'ndrahanao fo amin'ny Jerosalema sy amin'ny tanànan'ny Joda, izay efa natezitra anao 70 taona izay. 70 taona zany ny fanadevozana, mandra-poviana zany ny aretana ty problème ty. Misy amintsika miatra problème 7 taona ny vadina le mpivady tsy niteraka, 7 taona tao anatin'ny fahoriana sy ny fijaliana, tsisy vahaolana mihitsy. Dia nyvalian'i Jehova teny tsara sy mampionona ilay anjely ny resaka tampo,
ary ilay anjelin-resaka tamiko dia nanao tamiko hoe miantsoa hoe zao no lazain'i Jehovah tompony maro, sary-piaro dia sary-piaro amin'ny Jerosalema sy Ziona. Hitanareo io le amin'ny toko fahavalo, verenikely toko fahavalo andininy fahatelo hoe toko fahavalo andininy faharoa, ary tonga ny tenin'ny Jehovah tompony maro nanao hoe zao no lazain'i Jehovah tompony maro, sary-piaro dia sary-piaro amin'ny Ziona, eny sary-piaro azy amin'ny fahatezerana mafy. Ino moa tegna zany sary-piaro zany? Le teo olona sary-piaro zany dia misy lafiny maromaro na zay lazana azy. Raha mpivady zany la mpifankatily izy dia zao no ilazana azy hoe tena tian'ilay olona mihitsy le vadiny na le olona tiany, ka dia tena inona mihitsy izy zany, tena sary-piaro mihitsy izy. Dia tahak'izay koa zany ny Jerosalema, nivoaka an'Andriamanitra, tena tian'Andriamanitra io fiangonana io, ary dia tena inona mihitsy izy zany, tena sary-piaro amin'io mihitsy izy. Ary jerevitsika ange ny tantara amin'ny Baiboly fa ny zavatra maharomotra an'Andriamanitra amin'ny zanak'Israely ka tena tsy zakan'Andriamanitra mihitsy amin'ny mahasary-piaro azy dia zanak'Israely manompo Andriamanitra hafa. Hoe mandeha manompo amin'ny bala, manompo ny Andriamanitra Astarta sy ny Andriamanitra ny Siriana sy ny sisa, dia manao tsangam-bato any sy manao sarin'ny volamena any. Raha izay no atao amin'ny zanak'Israely miaraka amin'ny mpanjakany dia tena mahasary-piaro, tena maharomotra anazy mihitsy, tena romotra izy. Raha tsy manaiky tonga dia ringany mihitsy, tonga dia misaraka, tonga dia misaraka satria nakavady hafa. Azo famelan-keloka ny olona amin'ny fahotana rehetra izay ataon'izy izy Jesosy fa mitenenany ratsy ny fanamasina tsy izy famelan-keloka azo. Na ina dalàna sy fahataontsika mahazo famelan-keloka tsika fa ny zavatra halana andeana ianao manompo sampy any, andeana ianao manotona mpanandro dia manotona pitsikidy na manotona ombiasy zay ilazana azy, dia makasaina amin'ireny dia makaody amin'ireny hoe fa tsy mamaly any le Andriamanitra vavako fa dia andeo akatia fa tonga dia mifafany. Traiko ny mifafanao. Mamafa ny tsy fa mafy ianao raha vao miditra amin'izany. Dikan'Andriamanitra niala tamin'iza mihitsy ianao zany, niala tamin'Andriamanitra, niala tamin'ny fiangonana, niala tamin'ny Kristy, dia mahamay mihitsy ianao. Fa mba mitandrema aza mba midikiditra amin'izany na mpijery ligne de main, mpijery sy dia tanana amin'ny aniny reny, tena reny ny halan'Andriamanitra dia sary-piaro Andriamanitra amintsika. Dikan'izany tiany ianao zany, piaro amin'ny Ziona tokoa ao izy, dikan'izany tiany zany io fiangonana io. Amen, halleluja. Sary-piaro amintsika izy, dia inona zavatra teneny niverina amin'ny Zakaria ao tsika manomboka ny andininy faha-5 toko voalohany andininy 5 verina toko voalohany tsika andininy 5 ary tezitra indrindra ao amin'ireo firenena miadana satria izaho dia tezitra kely ihany fa ireo kosa dia nampitombo ny fahoriana. Andininy 9 koa izao no lazain'i Jehovah, efa tafaverina eto Jerosalema amin'ny indra fo aho. Amen. Ny tranoko ahorona eto hoy Jehovah tompony maro, ary ny famolaina ho enjanona eto Jerosalema. Amen. Miantsoa indray hoe zao no lazain'i Jehovah tompony maro, iopapana ny fanambinana amin'ity tanànako, ary Jehovah ampinona ny Ziona ary mbola tika ny Jerosalema. Fa amen na mafy dia mafy ny tena. Na dia tao aza ny problema maro isan-karazany, na dia tao aza ny fanadriganan'i Jehovah, na dia tao aza ny zavatra tsy manjary nataontsika, ny kapohantsika, ny faizintsika fa tsy naringana. Zavatra samihafa zay, samihafa hoe nokapohina, nofaizina, nanarina, aza tofoka amin'ny fananaran'i Jehovah, sy hoe naringana, mbola tsy naringana fa natao midonga saina, meny ny fotoana, miverena, mibeba. Zakaria toko fahavalo andininy fahaenina ka hatramin'ny fahavalo, izao no lazain'i Jehovah tompony maro, raha mahagaga izany eo masony sisa amin'ity firenena ity amin'izany andro zany, moa hahagaga eo maso koa va hoy Jehovah tompony maro. Izao no lazain'i Jehovah tompony maro, indro hamonjy ny oloko avy any amin'ny tany atsinanana, tsy avy any amin'ny tany andrefana aho.
ary hitondra azy aho ka honina any Jerosalema izy dia oloko izy ary zaho kosa ho Andriamaniny amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Ataova menina mafy dia mafy. Andehantsika hiditra any amin'ny resaka tantaran'ny Petera mivaky tenintsika amin'io ka andehantsika ho any amin'ny Matthieu 20 no iresaka azy. Vakitsika vetivety ary le Matthieu 20 3:20 no vakitsika ka hatramin'ny farany hatramin'ny 7:20 zay hitantsika moa le banga sy tsy ampy taminazy io. Raha isika mivaky teny nanikeny Peteran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ary nilazan'i Jesosy voalohany amin'ny hafatesiny sy hitsanganany amin'ny maty amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'ny Kaisarea Filipo Jesosy dia nanontany ny mpianany izy ka nanao tamin'ny ataon'ny olona ho iza moa zanak'olona dia hoy ireo, hoy ny sasany Jaona mpanao batisa, hoy ny sasany Elia, hoy ny sasany Jeremia na anankiray mpaminana. Ary hoy Jesosy taminy, fainareo kosa manao aho izy. Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe, ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy no fomandrana no naneo anao izany, fa ny raiko izay any an-danitra. Ary zaho milaza aminao koa, ianao no Petera, ary ambony ty vatolampy ty no anorenako ny fiangonako. Dikany hoe Petera vato zany, ambony ty vatolampy ity anorenako ny fiangonana. Izy moa vatolampy io zany Kristy. Ary ny vavady ny fiaina tsy hita tsy haresy azy. Omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra. Tsy hitantsika atao amin'ny liko koa io a. Omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka na inona fezina eo ty ambony tany dia ho fezina any an-danitra, ary na inona vahana eo ty ambony tany dia ho vahana any an-danitra. Ary tamin'izany dia nandrara ny mpianatra izy mba tsy hilaza amin'ny olona akory fa izy no Kristy. Tamin'izany no vao natoron'i Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy hakany Jerosalema izy ka ampijaliany olona sy ny lohan'ny mpisorona ary mpanao ara-dalàna dia ho vonoina ary hatsangana amin'ny andro fahatelo. Ty indray tsy hitantsika atao amin'ny lioka koa ty. Ary Petera nanona azy hitanila kely ka nyteny mafy azy hoe, sanonatria aminao zany tompoko, tso aminao tokoa izany. Fa izy niodina ka niteny tamin'ny Petera hoe, maka nay zato voaka anao ry Satana, fa tafitonana amiko ianao satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay n'olona. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona te hanaraka aoka izy an-tany tenany, tsy hitorany azy fijaliany ka hanaraka. Fa na iza na izy no te hamonjy ny ainy dia avery azy, ary na iza na izy no avery ny ainy no ny amiko dia azo zany. Fa na inona fa inona moa ny soa ho azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao izy kanefa very ny ainy, ary inona no omen'ny olona ho takalony zany. Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba ny anjeliny dia hambalin'ny olona rehetra araka ny nataony. Lazaiko aminareo marina tokoa, misy sasany eto zay tsy mba nandrana fahafatesana mandrapahitany zanak'olona avy amin'ny fanjakana. Amen. Zay le vaky teny. Le tsy hitantsika tary amin'ny marika ary ndeo tsongaitsika kely. Rehefa nanontany Jesosy ataonareo iza moa za, samy namaly tao ny rehetrarehetra. Fa tsisy nahita ny valiny marina raha tsy Petera. Namaly hoe ianao no zanak'Andriamanitra. Tonga dia nahazo note 20/20 Petera. Nahazo note 20/20 marina zany. Aza lazalaza zany amin'ny olona ianareo fa zao, ianao ry Petera, eto no ananganana ny fiangonana, ianao vato. Eto no ananganana ny fiangonana, zay fezinao ty dia fezina an-danitra, zay kenao ty dia kena an-danitra. Zao nge ny sariny zany reo olona. Ny fiangonana zay natsangan'Andriamanitra zany. Raha tena fiangonan'Andriamanitra io fiangonana io dia zao, raha misy fanapaka-hevitra raisy ny fiangonanao hoe zao no atao, vezinao dia vezina any an-danitra dia ho atao tokoa zay. Misy fanapaka-hevitra lavo ny fiangonanao, lavitsika io fa tsy hanao an'itsika dia lavina any an-danitra koa zay. Ataoko faran'izay tsotra kely. Mandray fanapaka-hevitra ny fiangonana, hitary ty fiangonana tsy manandray ty, dia kinana nitarana nyteko tsika vitsikely ny ompelan-tanana tsisy ahoana zany. Fa raha vao manaiky ny fiangonana ny feziny atendao atao dia manina koa ny any an-danitra manaiky. Dia vao avy koa hoe Jesosy sambory no kapohana dia jerevy ny hafanam-pony Petera. Ha! Ahoana no novonono sy sambory sy kapohana? Sanatria aminao raha ho avy aminao zany. Tena hafanam-po be mihitsy zany, fitiavana be zany. Fa tsy napoizin'ny Petera ny valiteniny. Hoy Jesosy, anevoako anao rino. Izy tsy nitena nivoaka anao ry Petera, fa izy niteneny. Iza zany no nampitenen'ny Petera io? Ty volo nampiteny azy tapoka atao io. Ane misy olona zany mety hiteny izy amin'ny lafiny anankiray, Andriamanitra no tena mampiteny azy. Fa
fa misy lavitra anankiray mety devolony mampiteny azy ka raha tsy olona manana fanomezam-pahasoavana mahafantatra ny fanahy rehetrarehetra tsy malala an'izany hoe devoly zany miteny zany fa tsy Andriamanitra sahala amin'ny hoe rehefa nalain'ny satana fanahy Jesosy rehefa avy nifadianina nampiasa soratra masina ny devoly sa tsy nampiasa izy fa fantany Jesosy hoe devoly mampiasa soratra masina ary marina soratra masina ny teneniny eo fa misy soratra masina ohatr'izao koa nefa ny ato na iny ala zany Kristy de mbola tenenin' Jesosy ny amin'ny Petera amin'ny hafanapony lazain'i Jesosy ery amin'ny 7:20 ry Matthieu 7:20 hoy izy hoe lazaiko aminareo marina dia marina koa misy sasany eto izay tsy mba nandrana fahafatesana mandra-pahitany zanak'olona avy amin'ny fanjakana tenin' Jesosy tamin'izany ferona nodidina azy ireo efa naninona daholo efa maty fa itsika reto koa zany tsy fantatra naroviana Jesosy no tonga naroviana fa tsy maintsy misy olona ao amin'ny Kristy hitsenany fivigny Kristy any amin'ny raony lanitra velona amen tsy manandrana iny fahafatesana fa zay maty nefany zay maty dia mbola ninona koa hitsangana dia misafidiany ianao ina ny tianao velona ve no hitsena azy sa maty velona mandray ny fitahina meo papana mitsena azy meo voninahitra le fantanaa fa zany ane tsy mora zany hiaritra hitsena ny fihevigny Kristy zany fa ny fisedrana zany mafy de mafy jereo tsara fa ity Petera ty tena mpianatra nafanafondrindra tamin'ny mpianatry Jesosy izy nafanafondrindra vao nanomboka hanao ny asany Jesosy vao vidy ny mpianany de Petera nanaovan'i Jesosy fagagana tamin'ny rafozan'ny vary de zay nataon'i Jesosy tamin'ny Petera fa mbola manaraka ao koa Luka 5 nanarato ry Petera sy ny mpianany tsy nahazo trondro mihitsy Luka 5:5 sy manaraka ary rehefa nitsatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona mandrosoany amin'ny lalalala dia rahatsao ny aratonareo azahoana azy andramo fa Simona namalaka nanao hoe tompoko nandritry ny alina no efa nikelezana iaina nefa tsy nahazo na inona kanefa no ny teninao dia latsako ihany ny arato ary rehefa nataony zany dia nahazo rano be dia be izy ka efa tritra ny aratony ary izy nanatsika ny namany zay teo amin'ny sambokely hafa mba ho avy hanampy azy dia avy reny ary nyfenohy ny sambokely roa ka efa saika ny lety ary rehefa hitan'ny Simona Petera zany dia niankoka tamin'ny tongo Jesosy izy ka ny tompoko miala amiko fa olomeloka fa talantsony izy zay rehetra teo aminy no ny habeny azy andrano zay azo ary toy izany koa Jakoba zanany Jebedo zay niombitra raha tamin'ny Simona dia hoy Jesosy tamin'ny Simona aza matahotra hatramin'izao ankehitriny zao dia olona kosa no azonao ary rehefa nampiantso ny sambokely teo tanety izy dia nafohy ny zavatra rehetra ka nanaraka an' Jesosy efa hatramin'ny maraina zay ozy izy Petera nanarato tany an-dranomasina any ampovoany tany tsy nahazo na iray ary eto amin'ny sisin-dranomasina ty veleny mankanetsy ry milalidalina ry dia alatsaony naratonao aiza ny azahoana trondro ao zaho olona mpanarato haiko ny asako tsy possible eo ny ahazo ataony olona daly ianao raha eo ny anarato ny olona ary mandeha lavitra be any za raha masoko eto ve nefa ozy izy nony amin'ny teninao Jesosy na dia tsy mifanaraka amin'ny fomba ny fanaratonay ary zany na dia tsy mifanaraka amin'ny fomba nrazana ny tezananay sy nananabeazananay ary zany na dia tsy araka ny nampianaranay aza zany na dia tsy eken'ny saiko sy ny eritreritro azy zany fa nony amin'ny teninao no ianao no miteny dia ataoko any arato dia alatsako ihany ary ty zao firy mahavitan'izany ny fiangonana hoe tsy mety amiko zany tsy possible zany aiza ny avitana fiangonana ngeza be zany aiza ny atana volany zany vakitratran'izany ny olona tsy vita zany sisy ny olona fa ho izy ny olona tsy vita tokoa zany lo raha maolona fa noho ny amin'ny tenin'ny Jehovah manao hoe ataovy ny tranoko dia ho akasitrahako zany dia ninona tsika dia atao alatsaka ary ty arato ity rehefa nalatsaka ny arato saiky niletika ny samy fa trondro be tsisy ohatr' zany iza ihany no mbola namaly an' Jesosy tamin'io Petera
manana fanapo Petera tsy takatra ny saina mihitsy zany ty Petera ty. Teo navela ny daoly am'izay ny asa mandrarahany rehetrarehetra lasa izy nanaraka an'izy nanaraka an' Jesosy. Jesosy inge tsy niantso ny olona rehetrarehetra, nisy mpanarato betabe tao fiza ny teneniny i Petera. Le mpanarato ary mbola rafa avy eo natsony hoe viry lahy apio fa tena zaka tsony tia apio. Vy Petera ny natsony zany hoe Petera zany tena misy hafanapo zany teo aminy tao. Tsy ataoko mpanarato trondrotsony anao ataoko mpanarato ino nozy izy olona de jereo fa efa namy Petera io ihany ane makary amin'ny Matthieu toko faefatra amby folo ary tsika. Matthieu toko faefatra amby folo zany ny olona atao tena mafana fo amin'ny fanompona ny tompo. Matthieu toko faefatra amby folo manomboka ny andininy efatra amby roapolo. Nitsangatsanganan' Jesosy teny ambonin'ny ranomasina. Ary rehefa mby teo ampivony ranomasina ny sambo kely tam'izay dia natopatopan'ny alin-drano izy fa notohain'ny rivotra. Ary tamin'ny fiambinana faefatra amin'ny alina dia nakeny amin'ny mpianany Jesosy nitsangatsangana teny ambony ranomasina. Ary noho nahita azy nitsanganatangana tambony ranomasina ny mpianatra dia raiky taroka nanao hoe matoto angatra io. Dia niantso izy no nitahotra matoto ry zalahy. Jesosy niteny taminy araka tam'izay matokia fa zaho ihany aza matahotra. Ary Petera namalaka nanao hoe tompoko raha ianao ihany de zay manatona anao eny ambony rano aro zay manatona eny zany raha ohatra tenenao mariny io. Ny mpianatra mbola mianahana hoe matoto ngareny efa tena Jesosy mariny fa zao za mila proof raha ianao io asevy maninona asevy manatona eny koa. Mpianatra zany tsisy miteny hoe mifampijirijiry fotsiny le Petera ty mba masakisaky koa tonga de nanino Petera andinitsika ambyroapolo. Ary hoy izy manatona de nidina ningainy Petera ny tompony zany niala tao anaty sambo ny tombony anankiray tonga de nidina Petera niala tamin'ny sambo kely ka nandeha tambony rano nanatona ny Jesosy. Sady nieriky ngareny nijeren'ny mpianatra hoe voly ty dao ty rehefa de ambony rano kosa ianlesany dao. De mpianatra mbola samy mianana sasany efa manainga ny tongony koa andeha de sasany keo fa nitsanganao koa andao koa fa laso Petera sa tavela eto tsika ina ny zavatra nitranga andininy telopolo. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra ary vao niletika izy de niantso hoe tompo vojeo naniditra ny tany niaraka tamin'i Jesosy dia nandray azy ka anao tamin'iry kely finoana naonao ny miana any ianao. Ary rehefa niakatra tao an-tsambo kely izy dia nitsahatra ny rivotra. Raha alaina sary anie zany de ry zao ny sariny zany samy tao anaty lakana tao daholo ny mpianatra rehetrarehetra. Alina ny andro vetivety teo namirapiratra be Jesosy ire ambony rano mandeha amin'ny rano. De amin'ny andro alina automatika mamirapiratra be izy fotsy tonga de mangovotra ny sasany matoto. Misy zany ny matoto satria misy matoto zany de za ihany ty fa via ty tonga de izy Petera raha ianao areo de sady efa nanainga ny tongony izy atsoa amany amoaka ny tongony izy zany mivoaka ny lakany. Avy eo izy Jesosy tonga de nivoaka Petera sady nijery ny mpianana ao narololona anareo tsy voaka ny sambo anatina Jesosy ry. Tonga de efa lasy Petera nandeha de efa nanomboka nandeha tena mandeha tokoa ambony rano zalahy mandeha iko ny mpianana efa nanaiga tongotra koa hoe iaingy nandrivotra be am'izay le andro vao nandrivotra niletika am'izay Petera. Le mpianatra nanainga tongotra ivoaka ny lakany iny volitany Petera niletika mijanona tao amin'ny elakelan'le lakany iny ny elakelam-peny ny tongony ray ny rano ny tongony tena ty lakany hoe ohatra niletika le ry zany ohatra na hoana niletika izy io de izy koa sasany hoe teo niletika tokoa raha Petera zany de izy Petera votsy Jesosy sady mierika reny mpianany any niletika azy lafa hoany ty. Raha niteny zany Jesosy eo amin'ny andininy raiky amby roapolo mitoko fahatelo amby roapolo zao nolazany Jesosy mindininy raiky amby roapolo. Nanondroan Jesosy zay madika azy sy ny alany Jodasy. Ary rehefa nilaza zany Jesosy dia nangororo ny fanany ka nanambara hoe izy hoe lazaiko aminareo marina de marina tokoa fa ny anankiray aminareo no amadika ahy. Ao amin'ny andininy enina amby telopolo am'izay tsika hatrany avalo amby telopolo. Hoy Simona Petera taminy tompoko akaiza moa ianao? Jesosy namaly hoe izay leko de tsy azonao anarahana ankehitriny fa anaraka ihany ianao rahatr' zay. Hoy Petera taminy tompoko nahoana no tsy
mahazo manaraka anao ankehitriny aho na ny aiko aza dia foiko noho ny aminao. Jesosy namaly hoe ny ainao va foinao noho ny amiko. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, tsy mbola misy akoho maneno andra-pandahanao ahy intelo. Samy eo daholo ny mpianatra, maheno izy amadika amin'reto mpianatra reto misy. Ny anankiray aminareo amadika ahy, ny ray aminareo amadika ahy. Tsy ny velan'ny mpianatra fa ao anatiny ao. Tsy ny fahavalon'i Jesosy fa naizy ao anatiny ao. Ny ray aminareo amadika ahy. Ny Petera tonga dia ndefa nasiony indray. Zalahy reto ve dia tsy mbo misy misanjoro e, sy samitsangana ve reto zalahy reto na iray za milaza hoe sanatria amiko raha izany ho anao an'izany, ka nanaiko aza dia foiko anao. Tsy malala ny tokony atao mihitsy reto mpianatra reto, tsy mba malala mampahery an'i Jesosy. Tonga dia nitsanga ny Petera, zao Jesosy io dia efa nijery taolo indray le mpianatra rehetrarehetra satria samy mipetraka koa dia izy rery nitsangana hoe avy indray le zalahy ty. Zao lazaiko anao Jesosy, raha zany indray aloha dia tsy za mihitsy mandahanao zany, fa na ino nitranga na dia ny aiko aza dia foiko noho ianao mihitsy, afoiko noho ianao mihitsy na ny aiko aza. Toy izy Jesosy, ny ainao ve foinao noho za noho ny amiko? Enao izy Petera ka. Ay, zao lazaiko anao izy, raha mbola tsisy akoho maneno, enao no mandahana voalohany. Tonga dia namonjy nipetraka moramora Petera, namonjy ny namany nipetraka folo, to fa 20 dia ny fahafolo sy 12. Ary Simona Petera nanana sabatra dia nanatsoka azy ka nikapa ny mpanompo ny mpisorona be ary nahafaka ny sofo ny akavanana ary Malko no anaran'ilay mpanompo. Dia hoy Jesosy tamin'ny Petera, ampidiro amin'ny tranony sabatra ao. Ny kapoaka ny menray koa tsy sotroiko fa zany hoe nietsika mihitsy ny ambony Petera le hoe za ndray dia tsy haninona an Jesosy, za tsy hamadika azy zany aho fa asehoko anareo. Samy eo daholo ny mpianatra vitsivitsy amin'ny samborana an Jesosy fa vao tonga ny emoregy sy ny emonatiny dia sambotra an Jesosy. Ny mpianatra naninona daholo, nirefatra nefa daholo. I Petera le sabatra teny amin'le olona indray niraisiny hoe za ndray dia tsisy akitsoko ty fa tonga dia fa na ny aiko aza foko tonga dia nameny fa ny alina ny sofon'le zalahy. Raha hatramin'ny aiko arozy izy dia alefako ny ala teo ny sofony. Marika 7:19. Vakitsika hatramin'ny 2:7. Raha nitoetra teo ambany teo kianja Petera dia avy ny anankiray tamin'ny ankizy vavy ny mpisorona be. Ary noho nahitany Petera namindro izy dia nijery azy ka nanao hoe, satria taratarafin'ilay afo zany ny endrik'ilay olona mamindro ao amin'ilay andro alina iny, ny fitsaranan'i Jesosy ery mandeha. Dia nijery ilay ankizy vavy zany ka nanao taminy hoe enao koa no momban'i Jesosy avy any Nazareta. Fa izy nandaka nanao hoe fantaro zany. Dia niala teo mivavahady izy ary nisy akonany iny. Ary le ankizy vavy nahita azy indray, jereva le ankizy vavy amin'ny endriny zany, tena mitovy amin'le Petera, tena izy mihitsy ty fa tsy olona mitovy aminazy. Dia niteny ary le ankizy vavy izy nahita azy indray dia niteny tamin'izay teo anilany hoe io le olona io jereva tsara nge ny endrika io fa namany reny le rangahy io. Dia ny Petera zany niteny dia nandalo indray zay, tsy efa hoe zaho azy zany fa olona mitovitovy zany, fa izy nandalo indray. Ary ny afaka kelikely izay teo anilany koa dia nilaza tamin'ny Petera hoe le rangahy mipetraka eto akaiko ty naman'le Jesosy iny koa ianao. Dia niozonozona sy nianila izy ka nanao hoe tsy fantaro zany le lazainareo izany. Niozonozona sy nanino nianina. Dia jereva tsara amin'ny mpianatra Jesosy nafana fondrindra no nanda azy indray. Fa rehefa namadika Petera, inona nataony? Rehefa nanday ny telo izy, inona nataony? Marika 7:20. Dia ny 20. Ary niaraka tamin'izay dia nisy akonan'ny fandroana ary Petera nahatsiaro ny teny izay nilazain'i Jesosy taminy hoe
raha tsy mbola misy akoho maneno fanondrony dia andaha intelo ianao. Ary no nieritreritra zany izy dia nanino tomany am'izay Petera. Io no mahasamy hafa ny Petera tsy Jodasy. Jodasy namadika an' Jesosy, nanenina koa Jodasy satria namadika raha inona raha marina. Fina nataony Jodasy? Tonga dia lasa izy namono tena, tonga dia nanato tena izy, vitany aminazy. Fa ny Petera indray izy tsy nanato tena fa nanino tomany. Sariny zany dia ty misy problème tena tsy zakanao mihitsy amin'ny fiainanao, tsy vahaolany na no mamono tena. Satria raha mamono tena ianao ka mbola tonga ny andronao tsy maty eo koa ianao, tapatapaka eo anao, mijaly eo anao mandra-pahafatana, fa tonga ny andronao maty ianao, fa raha maty ianao very. Fa rehefa tena tsy zakanao tsony nanananenina tahaka ninona ary ianao dia maninona natao zany? Mitomany aloha, mitomany Andriamanitra, mifo mangorakoraka, tsy mba atao tsinontsino. Intelo Petera nandahany Jesosy dia nanenony akoho, fa nitomany izy fa tsy namono tena. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, niseho tamin'ny mpianatra izy dia nilaza ndany lazao amin'ny Petera fa miandry anazy aria tendrombohitra Galilea. Ndany lazao aminy. Jona toko fa 2:20 after ny 2:10 no vakitsika. Rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simonina Petera, Simonina zanaky Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavana ireto? Hoy izy taminy, eny tompoka, ianao malala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy, fahano ary miandrikely. Hoy indray izy taminy fandrona, Simonina zanaky Jaona, moa tiava ianao? Dia hoy izy taminy, eny tompoka, ianao malala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy, andraso ary ny ondroko. Hoy izy fanotelony, Simonina zanaky Jaona, moa tiava ianao? Dia nalahery Petera satria izy nanao intelo taminy hoe moa tiava ianao. Ka hoy izy taminy, tompoko, nao mahalala ny zavatra rehetra, fantatra fa tianao aho. Hoy Jesosy taminy, fahano ary ny ondriko. Maninona moa Jesosy nitelo nantany amin'ny Petera? Satria izy intelo naninona ny Jesosy, intelo izy nandazy, navery n'intelo koa ny fantatena tia marina ary ve ianao Petera. Fa jereo tsara, eo ny mpianatra 12 lahy, Jodasy aminy tsy eo fa tsisy nanontaniany Jesosy reo 10 lahy reo. Fiza nanontaniany? I Petera mafana foto io mihitsy ny tena nanontaniany. Ianao mafana fo mihitsy no tena tiava ianao. Dikan'izany tsy miala amiko, tsy miala amin'ny fiangonana. Fa fahano ninona izy? Zay ngely izy hoe, inona ny asanao pasteur? Raha tia ianao izy Jesosy, fahano ninona? Niondroko. Tsy lozanao, fahano l'olona ianao, missionnaire, évangéliste, tia ianao, fahano ninona? Niondroko. Fa tsy hoe vao misy problème hiala, tsy miala ny vahaolana. Raha tena tia an'ilay Jesosy ianao, raha tena nompo azy, fahano niondroko. Moa tiava ianao, andraso ary ninona izy? Niondroko. Petera tena tiava ianao, mafana fo io ve tena marina fa tia eny ianao toko malala. Sary tsy fidiny anany andafako anao. Fahano ary niondroko. Dikan'izany dia zao, ianao zay manaka ny toeran'ny Petera, nanana toetran'ny Petera, nanana fanapo. Raha tena tian'ny Jesosy ianao, tsy miala ny vahaolana, tsy alina ny vahaolana. Fa ny maninona ny ondry? Mamana azy. Fa Andriamanitra tsy nifidy firenena hafa na nifidy mpianatra dia manandana ianao, satria namadika ahy ianao, satria nanda ahy ianao dia andana miala amin'ny mpianatra, dia andana manangana hafa. Tsy izay ny baiko. Fa anao izy fahano ninona? Ny ondro. Fahano ny ondro. Satria raha vao miala amin'io baiko ianao, Jehovah nefa filaza fa efa ho tonga izy Jehovah, verina eto iziona, ary sary-piaro dia sary-piaro amin'ny ziona Jehovah, sary-piaro amin'ity fiangonana iverina izy. Ary anina ny fitahiana izy? Io papana ny fitahiana. Tsy amelatsika kamboto izy Jesosy io fa mila voninahitra izy. Sanantsika ivava ray io. Fantatray fa no nieliko sy ny faotanay tokoa ny hevitra nampisaraka anay taminao Jehovah. Ka dia tsy nielo ianao raha niantso izay.
tsy namaly ianao raha nitaraina izay dia tahaka tamin'ny andro ny zanak'Israely navelana ho babo tany Babilôna 70 taona fa rehefa nitaraina ny vaoakanao niantso andrao manalina dia niaino anao ka namalika ny verina tao iziona indray. Tahaka izany koa izay tompo, taona maro tokoa no nitaraina anay dia tanteraka aminay tokoa hoe tsy namotsina ny aviavy, tsy namokatra ny voaloboka, nandisy fanantenana ny oliva, tsisy ondry tany am-paritra, lasa ny mitom-bala, lasa ny dahalo sy ny rehetrarehetra. Totongana ny fiainanay, ny antony izany dia noho ny elokay, ny faratsianay ny fahotanay. Fa rehefa niverina taminao kosa Andriamanitra dia verina itoizina tokoa ianao. Ary dia nanome ny teny fikasana ianao fa saro-piaro dia saro-piaro. Ka ny zavatra izay niala tamin'izay fiangonana, tamin'izao vahoakanao zao, dia mbola hiverina indray tahaka anao hoe mbola hisy laantitra tondra tenao Jerosalema, mbola hisy vavy antitra tondra tenao Jerosalema, mbola hisy ankizy mandinika ilalao ao Jerosalema. Zava-mahagaga izany hoy ny olona raha izany no tanteraka kanefa nataonao dia mbola ho ataonao amin'izao fiangonana zao tokoa. Fa tonga amin'izao fiangonana zao tokoa ianao ka hiasaka eo pampana ny fanambinana ho ataon'ny fiangonana amin'ny fanorenana rehetra satria indray fitahina aminao zao fiangonana. Andriamanitra ray eo, marina tokoa fa mafana fotaka ny Petera tokoa izay matetika eo fiangonana. Ary ny afanapo reny matetika dia ny olona mafana folo sibileny devoly matetika. Ary tratra ny fitsapana sy ny fisedrana ka dia na dia efa milokaloka azy hiara-maty amin'ny Kristy dia mbola mandahan Jesosy ihany. Ny antony dia matahotra ny aina, ao ny voninahitra, ao ny kapoka, ao ny fitiavan-tena kely, ao ny avinavina sy ny sisa. Nefa na izany aza tompo, na dia nafana fo Petera ka nandanao mihoatra no mpianatra, rehefa nitomany sy nibebaka dia namindra fo anao, ka rehefa nitsangana tamin'ny maty ianao dia lazo ilazao amin'ny Petera fa miandry azy ihany. Dia napetraka ao tamin'ny Petera tompo ny fanontaniana hoe tia va ianao? Dia namaly Petera tompoka ianao malala fa tianao izay. Mipetraka aminay fiangonana tokoa izany afatra izany. Mova izao fiangonana izao, mihaino aho mivavaka na totokantrano na tao am-piangonana na iza toerana andrenesantsika an'izao. Raha miatrany Jesosy fanontaniana hoe mo tia va ianao? Dia amaly izay ianao hoe ianao malala tompo ao fa tianao izahay. Ry fiangonana malala rehetra, mo tian'i Jesosy va isika? Fa ianao malala Jesosy fa tianao zaho. Averiko ilay fanontaniana. Ry fiangonana malala, mo tian'i Jesosy va isika rehetra? Fa tianao aho. Fa ano ary ny otriko. Ry fiangonana malala, mo tian'i Jesosy va isika? Ianao malala Jesosy fa tianao aho. Miohanina ary ny otriko. Ry fiangonana malala, ianao tia va ianao? Dia tsika amaly, ianao malala Jesosy fa tianao aho. Andraso ary ny otriko. Anao ny Jehovah nitera sy niantsa nanaran'ilay Jesosy maty nilevina nitsanana no izany vavaka izany tanotanolitako anaraka izany. Halleluja! 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 Misodrano avy amin'ny tompo. Ary Jehovah teny tamin'ny Mosesy anao nakananao taminy hoe izao teny izao no entinareo misodrano ny zanak'Israely. Hita ianao ka hiaro anao ane Jehovah! Ampamiramira tantaviny aminao ane Jehovah ka mila fo aminao! Anano tantaviny aminao ane Jehovah ka haneo ny fiadanana!